Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandarana iarana fiangonana Refy. Fiangonana Refy. Androndrakely. Fifaliana lehibe ho ahy ny manolotra ny arahaba ho anareo rehetra izay efa iopotitra fahitalavitra amin'ity androany ity. Hoy aho hoe ho fahasoavana ho anao ho anareo tsiraray avy isambatan'olona ny zao afatra entina izao. Iroso hitondra ny afatra avy hatrany aza ny tenako. Resaka aminareo mikasika ny amin'ny finoanao androany. Noho izany aoka ho liana tsara ianao andre anty afatra entiko ity. Ary raiso amin'ny fonao mantolo zany afatra izany ahafahan'Andriamanitra miditra tsetra ny fiainanao ka hitondra famonjena magaga ho anao, ho an'ny ankonanao, ho an'ny tokantranonao. Marina aloha fa ty afatra ity dia ranomarina dia natao ho an'ireo olona zay efa nino an Jesosy, efa nandray an Jesosy, efa manana an Jesosy monina sy mitoetra ao anatiny. Kanefa tsy masakana ny olona zay mbola anivelan'ny valan'i Jesosy tsy andresy tsy anaraka akory izany. Engane ka mangy anao tompo ka ho isan'ireo olona ho voavonjy ihany koa ianao. Amaky baiboly azy isika ao amin'ny Korintiana 2:5 no vakina. Rehefa hita dia vakina toy zao amin'ny anaran'i Jesosy lay teny toy zao voasoratra: fa finoana no andehanantsika fa tsy fahitana. Averiko vakina lay teny: fa finoana no andehanantsika fa tsy fahitana. Eno tsara zao fanazavana entiko zao. Voalohany aloha, azonao tsara ve ny tia baiboly ambara aminao? Azonao tsara ve mazava aminao ve ny tia baiboly ambara aminao? Hoy izy fa finoana no andehanantsika fa tsy fahitana. Raha tena olon'Andriamanitra ianao, efa nino an Jesosy, efa nandray an Jesosy, de zay fiainana mandeha amin'ny finoana izay no ten'Andriamanitra ho hita eo aminao isan'andro mandritry ny fahavelomanao eto ambony ty tany ity. Zay fiainana zay no tian'Andriamanitra ho hita aminao, ahafahan'Andriamanitra miditra nitsedra eo aminao sy eo am'izay zavatra ataonao, ho famonjenanao, ho fanasitranana anao, ho fanafanao anao, ho fitahinao anao, ho fagaganao anao, ho fanehoana ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Tsy takatry ny sain'ny olombelona mantsy ny zavatra ataon'Andriamanitra rehefa hitan'Andriamanitra fa manana finoana le olona iray na le fianakaviana anankiray. Ny olona zao tontolo zao mantsy, reo olona mbola lavitra ny Andriamanitra, reo olona mbola anivelan'ny valan'i Jesosy Kristy, ny azy ny zavatra hitan'ny masony sy ren'ny sofiny no entiny mamaritra ny fiainany anio sy mamaritra ny fiainany aorinao. Tsy tian'Andriamanitra ho tak'izany anefa ny olona zay manompo azy, ny olona zay efa tonga ho aminy amin'ny alalan'ny finoana an Jesosy. Zany no antony mahatonga ny baiboly mampianatra, mampafantatra atsika am'izay tokony ataotsika. Hoy izy hoe fa finoana no andehanantsika fa tsy fahitana. Fa finoana no andehanantsika fa tsy fahitana. Faharoa, izao fanompona, izao fivavahana ataontsika izao dia fanompona sy fivavahana tsy mitondra na inona eo amintsika kristianina raha ohatra ka tsy eo aminao ny finoana. Averiko ndray hoe zao fanompona sy zao fivavahana ataontsika izao dia fanompona sy fivavahana tsy mitondra na inona eo amintsika kristianina, na de efa vandravandra be ny amin'ny tapikandritsika ary ny filazana hoe tena kristianina tsika, tena olon'Andriamanitra tsika, raha ohatra ka tsy eo amintsika ny finoana. Hitovy amin'ny olona rehetra ihany ianao raha tsy eo ny finoana. Hitovy amin'ireo olona tsy mivavaka, tsy mpiditra am-piangonana ihany ianao raha tsy eo ny finoana. Ahoana ny baiboly
any amin'ny romanina any amin'ny hebreu toko faharaiky amby folo andiny fahenina, zay manantona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy, fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra. Zany hoe tsy misy fakasitrahana azon'Andriamanitra omena olona iray na fianakaviana iray na fiangonana iray raha ohatra ka tsy hitan'Andriamanitra eo am'izany olo zany na eo am'izany fianakaviana zany na eo am'izany fiangonana zany ny finoana. Mazava mihitsy ny voasoratra. Tsy vitsy amin'ny kristianina nefa no manana fiainana tahaka izany. Kristianina fa tsy manana finoana. Kristianina fa saingy tsy ao anatin'ny finoana. Manompo an'Andriamanitra fa tsy manana finoana. Manompo an'Andriamanitra fa tsy ao anatin'ny finoana. Vokany amataonany no nakristianina azy, amataonany no nisininy zany nisin'ilay fiangonana, fa amataonany tahaka zany ihany koa no tsy nahitany an'Andriamanitra miasa eo aminy na miasa eo am'ilay fiangonana. Any ka titra sy etikety ety ivelany fotsiny sisa ny maha-kristiana an'ilay olona na maha-kristiana an'ilay fiangonana. Lasa fombafomba fotsiny sisa ny maha-kristianina azy. Zany rehetrarehetra zany no mitranga rehefa tsy eo am'ilay olona ny finoana. Hitan'Andriamanitra ny zavatra tokony ny zavatra iriny, zavatra ilainy, fa tsy ho avy any amin'ny Andriamanitra satria tsy hitan'Andriamanitra eo aminy ny finoana. Ry havanao, soroko aminao fa mampahory sy mampijaly be mihitsy ny fiainana tsy misy finoana. Hoe kristianina ve anao? Olon'Andriamanitra ve anao? Efa nandray an'i Jesosy ve anao? Kanefa tsy ao aminatinao finoana, de everinao fa mahafinaritra ve ny fiainana iainanao am'izay fotoan'izay? Tsia, rehefa tsy eo ny finoana dia mijaly ianao, ory ianao. Mampijaly sy mampahory le fiainana satria raha vao misy olana miseho dia ny tahotra sy ny tebiteby no manapaka ny fiainan'le olona. Mazava aminao ka mazay, rehefa tsy eo ny finoana ka raha vao misy zavatra miseho na olana miseho dia ny tebiteby sy ny tahotra avy hatrany no manapaka ny fiainan'le olona. Lasa tsy hita ny maha-kristianina azy. Raha ohatra ka misosa tsara ny fiainany, mandeha tsara ny fiainany, lalina feno voninkazo foana ny zorany, tsy misy olona manam-pinoana tahaka azy. Mahay midera an'Andriamanitra izy, mahay misaotra an'Andriamanitra izy, mandeha ho an'Andriamanitra izy. Fa rehefa tojo olana kosa izy na tojo zavatra sarotra dia eo no ahafantarana hoe tsy manana finoana an'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra ty olona ity. Tsy hita ny maha-kristianina azy. Ambony zany tsy manana fanantenana ny andresany mihitsy izy manoloana ny olana sy ny ady atrehany. Tsy manana fanantenana ny andresany izy, fa ny ao anatin'ny sainy, ao anatin'ny fony de hoe resy izy. Zay no izy ny aminy, vitatreo ny tantarany, satria lay heriny, le fahaizany tsy mahavoavan'le olana, tsy maharesy tosika le olana sy le ady, de zay no mahakivy azy avy hatrany. Io tsy afa fa tahakan'ireo mpianatry Jesosy e. Tsaronareo kapa ny tantaran'ny mpianatry Jesosy ao amin'ny Marka toko fahaefatra ao andiny fa 5:30 ka hatramin'ny andiny fa 1:50. Tantaran'ny baiboly fa niala tao amin'ny toerana anankiray ny mpianatra niaraka tamin'i Jesosy nandeha lakany ry zareo tamin'izany. Satria zao no teny Jesosy: ialeto isika fa ho eri-apita, ialeto isika fa ho eny-apita. Jesosy no teny an'izay, Jesosy no nilaza an'izay, ialeto isika fa ho eny-apita. De lakana no nandehana no iaho ka rehefa tena voamboan'ny anivon'ny rano teny tsy napozin'izy ireo fa nitsoka ny rivotra ary nitsoka mafy, ary dia nanonja mafy ny ranomasina tany amboalohany aloha. Dia nanao zay azo natao ny mpianatra, nanala n'lay rano tao anaty lakana mba tsy hameno le lakana, nanao zay ahatonga le lakana tsy vadika. Fa saingy rehefa nandeha ny fotoana
de teo vao hitandre mpianatra hoe tena tsisy azo atao intsony ity, tsisy azo atao intsony ity, loza no anjoantsika. de tsy haiko aloha zay eritreritry mpianatra tam'izany fotoana zany fa Jesosy anke tantarany baiboly fa natory tao anatin'io lakana io e, fa naninona no tsy nifoazina angambany no ia ny eritreritry mpianatra tam'izany hoe aza foazina io mpampianatsika io, fa tsy mahay momba an'ty lakana ity izy, tsy mahay momba an'ty rano ity izy, so de tratratapokeo izy kasa zay anjo azy, fa aleo tsika ihany no miezaka mamany olana. Fa rehefa ela ny ela tsapan'izy ireo hoe tsy ampiisa zareo tao anaty lakana, mila olona hafa anampy azy izy, mila kodemay izy, ary zany no antony natonga azy reo tateorina namoan Jesosy de miteny hoe mpampianatro tsy mampanina anao fa zao afatesanay zao, vonjeo izahay, avianao anampy anay. De niarina Jesosy, tsy hoe taitra tapoka Jesosy raha nahita n'ilay rivotra amitsoka mafy, na hoe ny lobavy izy fa verevitra sy tapidalakale hoe ino ty ataonareo, maninona ianareo, zao vao milaza. Fa rehefa nitsangana izy de azao ny tantarain'ny baiboly ao marika 4 no teneny mafy ny rivotra sy ny ranomasina, ary rehefa no teneniny de nitsahatra. Gaga aloha mpianatra, talanjona reo mpianatra, fa iza moa ity fa ny rivotra sy ny ranomasina azy manaiky azy. De niteny Jesosy moa to anatin'izany rehetrarehetra zany de hoe tsy mbola manam-pinoana ihany va ianareo, tsy mbola manam-pinoana ihany va ianareo. Zany hoe lay finoana tsy nisy tao anatin'lay mpianatra no mitondra tahotra sy tebiteby azy reo, ary natonga azy reo tsy nanantena ny ovelona intsony, kanefa de hoe miaraka am' Jesosy ony izy, ao anaty lakana miaraka aminy ao Jesosy, kanefa de zay zavatra nitranga. Noho izany ama olon'Andriamanitra anao, ama kristianina anao, de miantso anao ny tompo Andriamanitra am'ty androandroany ity amin'ny alalan'zao afatra entiko zao, mba anana finoana, andeha amin'ny finoana, hitoetra amin'ny finoana, anao ny zavatra rehetra amin'ny finoana, ary na inona ataonao dia ataovy miaraka amin'Andriamanitra hatrany hatrany zany. Aza manao zavatra irery zany ianao, fa rehefa manao zavatra na inona ataovy miaraka amin'ny tomponao ianao, fa izany mety ary zany tokony ho fiainanao amin'ny maha olon'Andriamanitra anao, amin'ny maha kristianina anao. Eno tsara ihany koa zao fanazavana entiko manaraka zao, anazava aminareo mikasiky amin'ny lay finoana tian'Andriamanitra ho hita eo amin'ny mpino kristianina ny tenako. Ato amin'ny bokin'ny Hebreo no vakitsika, Hebreo 1:1, Hebreo 1:1 zao voasoratra ao: ny finoana no fatokina ny amy zavatra antenaina. Ajanonareo aloha, ny finoana no fatokina ny amy zavatra antenaina. Ataoko fa mahazavabe ihany koa zay voasoratra zay, zany hoe raha misy zavatra nentinao ambavaka teo anatren'Andriamanitra, vavaka nataonao tamin'ny fonao rehetra mihitsy le izy, tena hoe vavaka nataonao tamin'ny fonao rehetra, mety tsy ndray mandeha na indroa na intelo ny efitra ny dimy ny enina anao nanao zay vavaka zay, fa efa mimbetsaka. Na raha misy am'ireo teny fikasan'Andriamanitra ao anaty baiboly ka hoe tianao ho tanteraka ny fiainanao, de izao: tsy tokony hisalasala na hirorosaina ianao, na ihany ko hoe atahotra hoe ho tanteraka amiko ve zany zavatra nangatako tamin'Andriamanitra izany, ohatran'ny zavatra sarotra tanterana ke nangatako taminy, ohatran'ny zavatra impossible ke nangatako taminy. Tsy tokony hisalasala na hirorosaina na atahotra anao hoe ho azoko ve ny valimbavaka, ho tanteraka tokoa ve izany zavatra zany. Tsy tokony andalo eo amin'ny fon'ny olona manam-pinoana mihitsy zany fitenena zany ry-piainy malala zay mandray am'izao fotoana zao. Fa ny andrasan'Andriamanitra de ity: rehefa avy ny vavaka ianao ary avy nitondra ny fanirinao teo anatren'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny vavaka, de ilainy ianao manana fo matoky an'Andriamanitra, ataovy tena matoky an'Andriamanitra mihitsy ny fonao.
zay le izy ataovy tena matoky an'andriamanitra fonao. De zao ihany ko na inona zavatra ratsy hitany masonao na zavatra ratsy eniny sofinao, de zao ihany aza vela anafoana ny fatokiny fonao mihitsy izany, aza vela anafoana ny fatokiny fonao izany. Mazava ny voasoratra, finoana no andehanantsika hoy baiboly fa tsy fahitana, finoana no andehanantsika hoy baiboly fa tsy fahitana. Zay zany lay karazana finoana anankiray tian'Andriamanitra ho hita eo amin'ny olon'Andriamanitra na eo amin'ny kristianina. Ohatra efa nisy ty tantaraiko aminareo ity mikasika ny amin'ny tantaran'i Abrahama. I Abrahama ndray mandeha de nahazo teny avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra izy fa anana taranaka ary ho marobe mihitsy ny taranakany. De no amafisin'Andriamanitra hatrany hatrany zany afatra efa nataony tamin'ny Abrahama izany. Zany no antony natonga an'Andriamanitra ny teny taminy hoe tsara aminao ry Abrahama, voaka ny lainao ianao, voaka ty trano lainao ty, de jereo kitana fa raha mahisa azy ianao de ho taky zany ny taranakao. De nisy fotoana ihany ko taty aorina nanamafy Andriamanitra hoe ovay mihitsy ny anaranao, ny anaran'ny vadinao, mba ilazana fa ho marobe mihitsy ny taranaky Abrahama. De farobe mihitsy i Abrahama tam'izany fotoana zany, nitetehaka, nisaotra an'Andriamanitra, nideran'Andriamanitra, satria hiteraka zany izy mivady, ho maro zany ny taranany. Kanjo rehefa nandeha ny fotoana tsy nety nitoejaza mihitsy saravadiny, tsy nety nitoejaza, ary nisy fotoana aza mitsajaza mihitsy saravadiny. Raha lalany medicine de tsy sevitry intsony, tsy afaka niteraky intsony izy. Fa zao zava-nisy i Abrahama manokana tam'izany fotoana zany de hafa mihitsy ny finoana tao aminy, tena hafa mihitsy, tena araky io voalazany Hebreo io mihitsy no ny fiainana hoe ary ny finoana dia fatokinany amin'ny zavatra antenaina. Na inona zavatra hitany maso, zavatra nianatra taminy, na de efa 100 taona aza izy ary 50 taona saravadiny, ary efa tsatra tamin'ny fomba mbehivavy saravady zay possible ny mbola hiterany indray, de tsy niova mihitsy fa izy dia mbola hiteraka amin'ny alalany saravadiny ary ho maro be ny taranany. Ahoana voalaza baiboly zao voasoratra ato amin'ny Romana 4:1-12 ka hatramin'ny 1:20. Eno tsara ke tompoko le voasoratra fa hovakiko aminareo. Ary na de efa tsy nisy nanantena azy dia nanantena ihany izy, ka nino mba ho ray ny firenena maro, araky ny voalaza hoe ho takizany ny taranakao. Ary satria tsy mba nalemy finoana izy de nihevitra ny tenany zay efa ohatrany maty, fa efa tokony ho 100 taona izy sy fahafatesa-kibony Sara, ary tsy nianahanany amin'ny teny fikasan'Andriamanitra tamin'ity finoana izy, fa nampahirizio finoana ka nanome voninahitra an'Andriamanitra. Ary natoky indrindra fa izay ny olazainy dia zay ny olazainy dia natao koa dia nisaina ho famarinany izany. Tsy nagaga raha ohatra ka rehefa toka ny fotoanan'Andriamanitra dia tanteraka teo aminy fa rainy maro tokoa arabaky teny i Abrahama, niteraka Sara vadiny zany. Halleloia, omena voninahitra Andriamanitra. Averina vakina indray ny Hebreo 4:1-2. Hebreo 4:1-2 toy zao mivoasoratra: ary ny finoana no fanehoana zavatra tsy hita, ary ny finoana no fanehoana zavatra tsy hita. Zany hoe ilay valim-bavaka tsy mbola hita, tsy mbola hitany masonao no ekenao sahady toy ny efa hita sy toy ny efa tanteraka. Ny fomba anazavana azy misimisy kokoa angamba de izao: nofinofisonao toy ny efa iainanao lay valim-bavaka, nofinofisonao toy ny efa iainanao lay teny fikasan'Andriamanitra. Ahoana ho Jesosy? Tsy efa hainareo ve lay voalaza Jesosy ao amin'ny Marka 1:2-4. Hoy izy na inona notonononareo amin'ny fivavahana dia mino fa efa nandray ianareo de ho azonareo zany.
mino fa efa nandray ianareo, ataovy tahakany hoe efa nandray ianareo ho Jesosy, de am'izay ho tanteraka aminareo le izy. Ohatra efa nisy ihany ko ty ambarako ity, de nitoetra ny zanaka Israely avy ny safy ny tany Kanany zany. Tantaran'ny baiboly atao amin'ny numéro 4 sy 7 fa melohan'ny idirana ao am'ilay tany tondra-droa sy tantely dia nosafona aloha le tanàna, fomba fanao daholo zany mba hamantarana hoe tantaky ny ahoana ny zava-misy ao am'le tanàna ho vatanina. De niverina avy tany ny 12 dia tantaran'ny baiboly fa ny 10 de hafa mihitsy ny zavatra no tantarainy, fa ny 2 kosa de zavatra hafa mifanotra amin'ny eritreritry ny 10 ny zavatra no tantarainy. Lay 10 de nitantara hoe tonga tany izahay ozy izy, tena mamokatra be ny tanàna, tsara aloha lay tatitra. De ao amin'ny andininy 7 numéro 4 de laza zareo hoe mahery be ny olonany, mahery be sady lehibe tena lehibe. De andininy 3 de niteny ny 10 hoe tsy mahazo miankatrany isika, tsy mahazo miditra andresiatsika fa mahery be ny olonao. De andininy 2 de laza zareo hoe mandevona ny olona moninao zareo ao, ary tena olona vavidy be fa itsika kosa tahaka ny tsingetana, tahaka ny valala. De nitaonan'ny olona zareo hoe aza miditrany fa mamono tentsika raha miditrany, mamono tentsika raha miditrany. Inona ny atony? Satria ny zavatra hitany masony, ny zavatra eniny sofiny, zay no namaritany fiainany tamin'io fotoana io sy namaritany fiainany ny amin'ny zavatra mbola ho avy. Fa lay 10 kosa tsy mba tahaka zany, lay 2 kosa tsy mba tahaka zany ry havana. Fa ny azo 2 araka voalazo amin'ny Nomeritiky 7 de nitantara hoe hitanay tokoa ny tanàna fa tena mavokatra be, mahafinaritra be. De zao mampahery hoy izy 2 raha sitrak'Andriamanitra de omena atsika io tany io, aza mivadika amin'Andriamanitra ianareo, aza mihodina aminy, ekena fa vavety be ny olonao, tahaka tsingetana izahay teo anatrehana, fa ny hitanay ozy izy efa niala tamin'ny fiarovana, efa niala tamin'ny aloka fiarovana. Zany hoe no fampotsampy nataony zareo de nisy herin'ny fanaratsy niaro azy reo mba tsy ho resy mihitsony ry zareo. De re Josoa kosa sy Kaleba lay 2 zany avy ny savitany de nahita hoe efa niala tamin'ny fiarovana, efa tsy ho amintsony ny fiarovana, andaotsika androso, andaotsika androso, andaotsika hiditra. Hitanao am'zany ry havana fa tena samy hafa be mihitsy ny olona, tena samy hafa be mihitsy ny olona, tsy mitovy. Ka raha isandreo olon'Andriamanitra ianao, isandreo olona manompo an'Andriamanitra, kanefa manana fijerina fisainana tahaka ny 10 zay nanakivy ny olona mba tsy hiditra am'le tany tondra-droa sy tantely, kanefa vavan'Andriamanitra efa niteny tany am-boalohany hoe omeko anareo io, zany no ampiditra anareo ao, zany no hiaraka aminareo ao. De malahelo ny Tompoandriamanitra. Zay no natogasany teny, zay no natoka ny baiboly ny teny hoe tsy fahitana mihitsy tompoko no andehanantsika fa finoana, zay no ilaina andehanantsika. Fa akoatran'ny Hebreo 1:12 dia nyendrika isehon'ny finoana takin'Andriamanitra amintsika ihany koa de ty ambarako ity, eno tsara ary arao tsara, manaiky sy resy lahatra ianao ny amin'ny fisin'Andriamanitra, manaiky ihany koa ianao fa marina avokoa ny teny rehetra zay nolazain'Andriamanitra ao anatin'ity baiboly ity, ka dia ankatoavinao tsy misy fisalasalana. Endrika isehon'ny finoana ihany koa zay nambarako zay. Ny mampalahelo nefa de izao, maro amin'ny kristianina, maro amin'ny olon'Andriamanitra no tsy manana ty karazana finoana anankiray ity. Amin'ny ankapobeny manohatra an'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra ny fisainany maro amin'ny olona, sarotra amin'ny olona ny mino sy ny manaiky ny voasoratra ao anatin'ity baiboly ity. Ry havanao, raha tahaka zany tokoa ny mombanao ankehitriny, de ataon'Andriamanitra ahoana no hiditra antsehatro amin'ny fiainanao, hitondra famonjena, na hitondra fanasitrana, na hitondra fanafana, na hitondra fitahina.
raha tak'izany tokoa ny zava-misy hitan'Andriamanitra eo aminao, ataon'Andriamanitra ahoana ny amaly vavaka anao. Raha toka tsy mino azy anao, raha toka tsy manaiky azy anao, dia tsy misy azon'Andriamanitra atao. Jereo ny nataony reto olona tantarako aminao reto kalefy tahaka, ohatra tsara no nasehony, ohatra tsara ho ihany no nasehony mikasiny amin'ilay boka folo lahy. Ndre mandeha tafahoana tamin'i Jesosy boka folo lahy, de rehefa reona tamin'i Jesosy ry zareo, de niangava Jesosy manasitra anazy, nangataka tamin'i Jesosy manasitra anazy anafaka aza miabokana. Dia zao ny teny nataon'i Jesosy: mandeha iana ianareo misy eo ampisorona, mandeha iana ianareo misy eo ampisorona. Raha ny marina tsy misy antony tokony mbola andehanany indray ho any ampisorona, rehefa fantatra hoe boka le olona efa natokana raha teo ihany ko ry zareo tamin'izany, ahoana indray mbola iverenany any ampisorona iseho. Fa ny olona makany ampisorona de reo olona zay misalasala hoe apokana ve ty areti-koditra mahazo aty, apokana ve zao mahazo azy ao sa tsy. De rehefa tonga ny ampisorona izy, de mpisorona ve no manambara hoe apokana ny anao na hoe tsy apokana ny anao. Fa raha olona efa boka, hita fa boka, tsy tokony andeha any ampisorona, fa mety hitondra zavatra ratsy ho azy zany, efa voaoziny izy ny olona apokana, de mbola iampozina hafa ndray ve anjo azy. Fa izao satria Jesosy no niteny, ary resy lahatra ry zareo fa Jesosy no lay Mesia, Jesosy no lay Kristy, ary marina avokoa zay rehetra lazainy Jesosy, na de fanohatra amin'ny saina sy ny eritreritra azy de tsy nisalasala izy ireo. Rehefa Jesosy no teny de lasa izy nanao pratika nakany ampisorona tokoa mba iseho. De inona ny tranga? Omy baiboly ao amin'ny liko toko fafito ambin'ny folo, andimy firaika ambin'ny folo ka hatramin'ny andimy fafito ambin'ny folo, nihitsana tena ampandehanana ny apokany, nihitsana tena ampandehanana ny apokany, ary sitrana somatsara izy folo lahy. Ry havana malala, zay endrika finoana anakiraha zay ihany ko de anisan'ny takin'Andriamanitra mba ho hita eo fiainanao. Mino an'Andriamanitra sy ny teniny anao, resy lahatra anao fa marina zay lazain'Andriamanitra ary tsy maintsy tanteraka. Ho fa maranako ny afatra aza de zao olay voalazany Hébreux toko raiky folo andimy fahinina, tsy misy azo atao raha tsy manana finoana an'Andriamanitra sy ny teniny anao. Fa raha tsy finoana de tsy misy azo atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra. Dinio tsara ny fiainanao. Faharoa, mila mivavaky anao ary mangataka amin'ny fanahy masina mba hanampy anao amin'ny fametrahana finoana ao anatinao. Isan'andro de manokana fotoana mivavaka ary lazao amin'ny fanahy masina hoe ampio ambanana finoana. Fahatelo, ataovy zava-dehibe aminao ny mamonjy fotoam-pivavahana, fotoam-pivavahana misy herin'Andriamanitra, fotoam-pivavahana misy herin'Andriamanitra afaka ampitombo ny finoanao. Satria tantarain'ny baiboly atao amin'ny Romanina toko fafolo andimy fafito ambin'ny folo fa ny finoana de avy amin'ny toroteny. Be de be fotoam-pivavahana misy, fa betsaka amin'izy ireny ihany ko no tsy mampitombo finoana le fotoam-pivavahana. Sanatria ka mitsara fa zava-marina zany tantaraiko zany. Fa misy kosa ny fotoam-pivavahana tena afaka mampitombo finoana, ka dia asaina ianao andinika tsara hoe aiza ny tokony alehako mba mijeky fotoam-pivavahana hitombon'ny finoana ato anatiko, fa mila an'izany aho amin'ny maha-olon'Andriamanitra amin'ny kristianina. Ho anay fiangonana rehefi moa de tsy mitsatra ny manasa anareo, matoa zahay sa manasa anareo satria efa hitanay ny fiasan'Andriamanitra tao anatin'ny fotoam-pivavahana natao anay. Io voasoratra io moa ny fandaharam-potoana, ka dia saina tokoa ianareo tongava tompoko fa am'izao vaninandro zao a mila manana finoana ianao mba hahafahanao miatrika ny zavatra sarotra misy eto Madagasikara, mba hahafahanao miatrika zavatra sarotra misy am'izao vaninandro iainantsika izao. Ny dera ny voninatrany ho an'Andriamanitra irery any. Ivavako ho anareo aho, raha mino ao zany zao de ho hitanao ny voninatr'Andriamanitra ho sitrana amin'ny aretinao ianao ary hovonjenao afaka amin'ny olana ao ndray lohanao azy. Ry Andriamanitra raiky malala, raiky masa zay ny an-danitra, misaotra anao tam'izay afatra ny etiko zay, ary am'ty androandroany ity de aoka mangy ny olona ianao mba hitombo ny finoany, anana finoana lehibe ka hivoako mpandresy izy, ary ny aretina rehetra sitralina amin'ny anaran'i Jesosy, ary ny fanaratsy rehetra esorina hiala ny olona amin'ny anaran'i Jesosy, ny olana ihany ko vahako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ataovy misy fiatraikany any amin'ny olona rehetra tompo zao vavaka ataoko zao sy ny afatra netiko teo. Omenanao Andriamanitra tsy to ny dera sy ny aja
ary ny voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy misaotra raha eo amen. Zay zany tompoko ny fotoanantsika tamin'ity androandroany ity ka dia mametraka ny mandram-piona manao velomanareo ny rary fahasoavana be deabe ho anareo tompoko ny tenako. Veloma tompoko. Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandaharana iarana fiangonana Refi, Androndrakely.